Resaka aferana kokaina atany Nosy tsy afa miala fa tafiditra tanteraka anatin'ity aferana kokaina tany Nosy ity I Mamy mialy sy aina feno soa izay Zanak'I lahiny Mamy Ravatomanga araky ny volazany page Fernacelo atrany. Ka ny pisipisiny mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia tsy afa miala amina afera maloto izay maro nandalo tao Madagasikara tao ireo zanak'I Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Fa milohan'izay dia andao ho resahantsika ireo rehetra manodidina an'izay tsara ho fantatra ny mahakasika ny vondrona sodia sy ny maro hafa izay. Araky ny vondrona sodia hatrany compte na orinasa misy 580 sy ny compte manokana ny mpiasa sasasasany no ny gazana amin'izao fotoana izao. Compte manokana ny mpiasa sasasasany sy ny compte na orinasa izay voalaza izay no ny gazana noho ny fanenjehana ny mpandrara Mamy Ravatomanga araky ny nambarany mpisolovava ny vondrona sodia hatrany. Tsy piasa eo anivony vondrona sodia ihany no misedra olana vokatry io fanagazana compte io fa eo koa ireo zay mpamatsy entana fa indrindra ireo marary izay manaraka fitsabona eny amin'ny poliklinika ilafy tsy afaka mividy sy manafatra fanafody anivelany any intsony mantsy io vondron-toerana io noho ny tsy fahafahany mamoaka vola amin'izao fotoana izao. Mitaky ny fampiodinana ireo orinasa mivondrona ao amin'ny sodia ny mpisolovava'izy ireo amin'izao fotoana izao. Mety tonga amin'ny fanakatonana ny orinasa tanteraka ny tsy fahafahana miodina araky ny fanazavana hatrany. Nitondra ny raha teo anivony tendrom-pitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny paky ny mpisolovava ny vondrona sodia mba hijerena ny maromaritra iraisana amin'izany rehetra izany. Nangatan'izy ireo tamin'izany ny hijerena ny zo ny mpiasa sy ny zo n'ireo mpisitraka ny tolotra omeny orinasa amin'ity vondrona sodia ity hatrany. Tsy afaka miasa tsara ny poliklinika ilafy noho ny fangejana ireo compte Ravatomanga ireo ka izay no antony mahatonga azy ireo mangataka ny hanokafana an'ireo compte zay nogejaina araky ny natiron'izy ireo tany amin'ny pôle anticorruption izay raha ny nambarany mpisolovavany orinasa hatrany ary milaza efa manatanteraka ny dingana ara-pitsarana rehetra izy ireo amin'izao fotoana izao. Voalaza mantsy fa tsy afa mihetsika arabola ny orinasa noho ny fangejana ny compte Mamy Ravatomanga izao ary anisany misedra olana ny sehatra ara-pahasalamana ao amin'ity vondrona ity noho ny toedra raha dia tsy afaka manatanteraka ireo fitsabona maika intsony ny poliklinika toy ny dialyse sy ny radiothérapie amin'izao ankehitriny izao. Ny mahakasika ny raha volamena indray raikitra ity volamena 30 kilao izay nivadika avy teny amin'ny ministera ny harenan-kibony tany hanokafana fanadidina parlementaire izany atsoatsy tsy maintsy hanokafana an'izay fanadidina parlementaire izay ny mahakasika ny raha volamena izay nivadika avy izay milanja 30 kg izay very tao anatin'ny coffre ny ministera ho hiatrany ny filohan'ny miram-pirenena sy teny raha nandasolony haiko raha nilaza ny mahakasika an'izay. Nambarany ihany koa fa tsy afa miala amin'izany ny prime ministre teo aloha Andriamatoa Christian izay tsy mba voatontonina mihitsiny amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay dia tsy maintsy hanokafana enquête parlementaire ihany koa ny filoha teo aloha Andriamatoa Rajoelina ity farany mantsy no tena tomponantoka tamin'ny fandrobana ny harem-pirenena ho hihatrany ny nambarany. Midika izany fa tsy misy ho afabela izany ireo rehetra izay nanao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena tao anatiny ireny fotoana lava ireny fa amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy ho fongorona hatramin'ny fakany izy ireny ary ho mafimafy araka izany ny asa miandry an'ireo rehetra izay hamongotra azy ireny satria mbola maro amin'izy ireny no mialokaloka ao anatiny loko hafa amin'izao fotoana izao. Andao am'izay ho resantsika no mahakasika ny afera maloto izay mahatafiditra an'ireo zanak'I Mamy Ravatomanga. Raisitsika ohatra zao ny ferana kokaina izay tany Nosy dia tsy afa miala
fa tafiditra tanteraka anatin'ny afera kokaina tany Anosy-be i Mamy sy aina Fenso izay zanaky lahiny Mamy Ravatomanga. Loharanom-baovao marom-potitra no nahafantarana fa izy mirahalahy ireo mihitsiny ny loha mitarika ity tambazotra ity vao tratra ny mpitandro ny filaminana tamin'ny volana septambra 2024 lasa teo iny. Io no antony lehibe izay nampandositra azy mirahalahy tany Anosy Maurice tao anatin'ilay jet privé izay niaraka tamin'ny rainy sy ny reniny ary Ntsay Christian. Ny fanaraha-maso natao azy ireo koa no nahafantarana fa ilay teti-dratsy izay fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika ao Madagasikara. Ny milisy izay noman'ny Ravatomanga no saika ampiasa ireo fitaovana amina tetika famonoana any Colonel Mikaely. Tsy zaza avao amina fera Maloto ireto zanadrainy ireto. Tamin'ny fotoana mbola nampatanjaka ny rainy moa dia i Mamy sy aina Fenso no nandentika ireo tompony la balansoire izay mpifaninana mivantana tamin'ny lounge bar ny fianakavian'ny Ravatomanga ao amin'ny hôtel Colbert. Ny raha mahalala fa ny fiaran'ny la balansoire izay farany no gazana ka nomena nampiasain'ny zandary sy ny monaty izay nentina nanenjika ny tanora sy ny vahoaka nandritra n'ireny hetsika izay nataony GNZ farany teo ireny. Tsara ho marina koa fa izy mirahalahy ireo no ao ambadiky ny page Facebook dozera vaovao actisme date eo aloha izay tsy mitsaritra manaratsy ny filoham-panjakana sy ny mpiara-miasa amin'ny akaiky rehetra amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny fandraisany mpitondra fepetra indrindra faneo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ny mikasika ireto zanaky Ravatomanga ireto. Tsy ekena intsony ny tsy maty manota ary tokony ho fongorana ny teti-dratsy izay hoketrehan'izy ireo amin'ny fanakorontanana ny firenena amin'izao ankehitriny izao. Azo lazaina araka izany fa tena voafehin'izy ireo tanteraka ny sehatra maro isan-karazany tao Madagasikara tao nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny, na eo amin'ny sehatry ny harenan-kibony tany, na eo amin'ny sehatry ny varotra sy ny fanondranana, na eo amin'ny sehatry ny afera Maloto isan-karazany dia voafehin'izy ireo avokoa ary tsy maintsy misy diantanan'izy ireo avokoa izany rehetra izany nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Ka izao amizay izany vao mivoaka tsikelikely amizay ny nafenina rehetra nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny satria raha vantany tamin'ireny fitondrana teo aloha ireny mantsy dia matahotra daholo ny olona rehetra izay hamoaka an'izay tsy ambaratelo rehetra izay niafina tao ambadika an'izany rehetra izany satria vantany vao miteny ianao dia avy hatrany dia samborina ary atao mahita tsy fahita mihitsiny rehefa tratra izay. Tsy vitsy no efa nahita faisana ary maro ihany koa ireo rehetra izay nitondra takay sy simba fiainana mihitsiny nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny rehefa tsy miaradia sy miara-petsapetsa tamin'ireo mpitondra teo aloha sy ireo rehetra izay mibaiko azy ireo nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ary misy mo dia maty mihitsy tany amponja noho izay rehetra izay satria tena mafy dia mafy ny fanenjehana nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity ka misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabone chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito sanandro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.